Mora aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ry havana. Amen. Toy ny fanaontsika dia andao hiaraka hifaly amin'ny alalan'ny vavaka izany fa meny Tompo maraina vaovao indray isika. Ry Tompo Ray any an-danitra, faly hatrany izay rehefa maraina tahaka an'izao satria na ny rivotra, ny masoandro na dia somary mbola maivamaivana aina ary izany eto aminay eto somary mangatsiatsiaka. Izany rehetra izany Tompo dia omenao anay maimai-poana tsy ho vidinay vola. Maika moa fa niainay. Noho izany dia misaotra indrindra Tompo. Misaotra anao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, anisan'ny fototra iray lehibe amin'ny fiainana ny hoe velon'ny finoana ny mpino ny fananana fitiavana. Dia ny fitiavana ny hafa izany. Tokony ho hita eny amin'ny fiainan'ny mpino tokoa io fitiavana ny hafa io. Dia ilay fitiavana agape, fitiavana tsy mitady takalony, fitiavana mahafoy zava-tsoa ho an'ny hafa. Io moa dia Andriamanitra ny maodely satria zavatra sarobidy aminy izany zanany lahatokana izany fa dia fony nomena antsika mba hamonjena antsika. Ny tahaka an'izany koa maodely koa Jesosy satria izy koa nahafoy sarobidy indrindra dia niaina mba hamonjena anao. Dia izany no tena hoe fitiavana. Fitiavana vokatry ny fo, fitiavana tsy mitady tambiny na takalony. Hoy ary ny Apôstôly Paoly ho amintsika mpino velon'ny finoana. Izany dia hita ao amin'ny Rômanina 12:15. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Aza avela izy tsy voaloha na amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Amen. Arak'izany dia tsy misy olombelona ka hafa-trosa amin'ny fitiavana. Tsy misy olombelona samy teny hoe efa nanao androany, efa nity androany, dia vita izay. Fa iainana mandra-maty izany. Ry havako, andeha ary nge mba ho jerentsika ny Korintianina 1:17-17. Eto mantsy ny anambaran'i Paoly ny fiainana an'izany atao hoe fitiavana agape izany. Dia tanisaina eto ilay izy. Fa rehefa mamaky eo aho, na koa azonao jerena ilay izy amin'ny Baiboly dia izao. Reto misy zavatra mba apetrako izany. Voalohany, rehefa mamaky an'ilay izy eo izany dia renao vakiako araka ny ideny maloha ilay izy dika teny imbonana na ekumika satria io izany mbola ohatran'ny hoe tena mifanitsy amin'ilay vanim-potoana izao. Dia vakiako araka ny ideny maloha izy ka voalohany misaoran'Andriamanitra. Raha toa ka iainanao daholo ireo voalaza ireo, voninahitra ho azy. Fa ny faharoa kosa dia izao, misaoran'ny Tompo na dia iray ihany aza no vitanao amin'ireo. Fa ny fahatelo dia izao, mangataha amin'ny Tompo ary tononony aminy mihitsy ilay mbola tsy vitanao na koa hoe tsy mety ho vitanao na hoe tena manahirana anao manatanteraka azy. Ny ahy izao dia ilay hoe tsy mora sositra, tsy piako io ary dia angatahako ny fanahy masina mihitsy mba hampianatra an'izany satria indraindray na matetika aho mora sositra. Dia angatahako amin'ny Tompo izany satria izahako mpino velon'ny finoana te hiaina amin'ny fitiavana. Ndao ary vakiana amin'ny anaran'i Jesosy aho ary araka ny DM ny Korintianina 1:17. Mahari-po ny fitiavana, be hamoraam-po ny fitiavana, tsy mialona ny fitiavana, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao ny tsy mendrika, tsy mitady ny ho azy, tsy mora sositra, tsy manao andolo-po, tsy mifaly amin'ny tsirariny ataon'ny olona fa mifaly amin'ny marina ataon'ny olona. Ny fitiavana no hazakana ny zavatra rehetra ka hananana finoana sy fanantenana ary fandeferana amin'ny zavatra rehetra. Amen. Ry havana, andao hivavaka ary isika. Dia misaotra anao ary izay Tompo fa mampianatra anay mandrakariva ianao. Koa dia ny fanahinao masina ny hampianatra anay mba ho tena vavolombelon'ny velon'ny finoana izay amin'ny fitiavana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.